Tompoko ny anarako dia Isaia dia hanazava aminareo ankizy hoe ohatrin'ny ahoana mino an'Andriamanitra zany dia fa maninona mino an'Andriamanitra. Voalohany indrindra kalohany dia nampizarina hatramin'ny zabola kely nampizarin'i dada sy neny koa hoe mino an'Andriamanitra dia ny Andriamanitra inoko dia Andriamanitra Abrahama, Andriamanitra Isaka ary Andriamanitra Jakoba. Dia za mino an'Andriamanitra zany ho anahy dia mamaky baiboly foana alohan'ny hatory dia mivavaka foana, zany hoe mivavaka zany dia miresaka aminazy matetitetika amin'ny alalan'izay atao hoe vavaka izay. Dia ny hafatra omeko anareo ankizy zany dia mazotoa manantona an'i Jesosy Kristy satria faly mihitsy izy rehefa manantona anazy sika ankizy dia mazotoa mitady anazy. Dia zay zany kalohany amin'ny androany dia mandra-pioana indray.